Dia mbola napaka ompontsika mandrakarivana ry havana ny fahasoavana ao ambam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Dia ny Kolosianina toko voalohany ka ny andininy fa 4:20 ka hatramin'ny fa 7:20 no akatsika afatra amin'ity anio ity. Raha mijery ny tantaran'i Paoly ao amin'ny soratra masina isika ry havana, dia i Paoly apôstôly nanoratra epistily betsaka indrindra na nanoratra soratra masina betsaka indrindra ho an'ireo mpanoratra ao amin'ny testamenta vaovao, satria epistily 13 be zao no lazain'ny mpandinika fa nosoratana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Raha makasika ity epistily ho an'ny Kolosianina ity ry havana, dia lazaina fa epistily ny mpifatotra ity epistily ity, satria tany ampigadrana tany mpamatorana tany no nanoratan'ny Paoly apôstôly izany epistily izany. Dia raha mijery ny asan'ny apôstôly isika, dia ambarany mazava tsara ny antony na tonga ny Paoly ho voafatotra na ny gadra izany. Fa raha ny asan'ny apôstôly toko fasivy no jerena makasika n'izany tantaran'i Paoly izany, dia teo no niaonan'ny Paoly apôstôly tamin'ny Jesosy Kristy. Ilay hoe miaona eto dia mety hoe miaona mifankahita, na koa mety miaona ka iny fiaonana iny dia nisy akony teo amin'ny fiainany. Raha mijery ny tantaran'ny Paoly apôstôly isika, dia ny fifanenan'ny Paoly apôstôly tamin'i Jesosy Kristy raha ho an'ny Damasy izy hanenjika ny kristianina no nampiova azy, ary nisy akony teo amin'ny fiainany manontolo izany fifanenana izany. Fa i Paoly apôstôly rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy, izay olona nanenjika ny Jesosy Kristy na nanenjika ny filazantsara ny Jesosy Kristy, dia niova ho mpitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy izy. Ary raha ny bokin'ny asan'ny apôstôly ny jerena, dia navita asa misiona anankitelo lehibe i Paoly apôstôly teo amin'ny tantarany, ary nikasany hanatanteraka ny asa misiona fanonefana izy nyzao nifatotra na nigadra ary nanoratra izao epistily ho an'ny Kolosia izao na Kolosianina izao ho an'ny fiangonana tany Kolosia. Fa izao sy anao izay mitony tena ho kristianina, move sika efa tafahoana marina tamin'i Jesosy Kristy, move efa nisy akony teo amin'ny fiainanao ny fanenana tamin'i Jesosy Kristy, ka niova ny fomba fijerinao, niova ny fomba fisainanao, niova ny asa tanterahanao. Fa tsy sanatria mandeha fahazarana fotsiny isika ary mitony tena fotsiny isika ho kristianina, fa tsy mbola tafahoana tamin'i Jesosy Kristy. Fa raha tafahoana tamin'i Jesosy Kristy ianao, dia miova ny fomba fijerinao, miova ny fiainanao manontolo, misy zavatra novanao lalana teo amin'ny fiainanao. Fa tsy marina ny hoe niaona tamin'i Jesosy Kristy isika izao sy anao ka mbola fiainanao teo aloha ihany ny fiainanao, ary mbola fotom-pisainanao teo aloha ihany ny fotom-pisainanao. Fa nisy zavatra miova tany amin'ny rafitsainao manontolo tany raha niaona tamin'io Jesosy velona io ianao. Dia raha mijery ny Paoly apôstôly isika, i Paoly akory tsy hoe talohan'i Jesosy Kristy dia tsy nahafantatra ny momba n'izany fivavahana izany, satria raha ambarany amin'ny epistiliny fa izy dia Israelita, taranaka Benjamina, izany hoe taranaka mpanjaka, fariseo, fariziana, nahalala ny soratra masina, fa saingy diso ny adiny tanterahany. Neritreritra i Paoly fa ny fanenjehana ny kristianina no herovana ny fivavahana jiosy. Tsy izany anefa ry havana ny tena fanarahana an'Andriamanitra, fa ny fiaonana amin'i Jesosy Kristy ary ny fanatanterahana ny iraka izay ampanaovan'i Jesosy Kristy. Ka ny afatra lehibe ry havana dia ny hoe ny olona tafahoana tamin'i Jesosy
ny mpanompon'Andriamanitra tafahoana tamin'i Jesosy dia mpanompon'Andriamanitra mahatory an'i Kristy. Mpanompon'Andriamanitra mahatory an'i Kristy ka ny voalohany dia mifaly na dia ao anaty fahoriana ary. Mifaly na dia ao anaty fahoriana ary. Ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo no ahitantsika izany. Araka nefa nambarantsika teo dia tao anatin'ny gadra, tao anatin'ny fotoana izay eritreretina fa tsy fisiam-pahafana na ao anaty fijaliana mihitsy no toerana nisy amin'ny Paoly nanoratra izao epistily ho an'ny Kolosianina izao izy. Kanefa ny andininy fahaefatra amby roapolo dia milaza izy fa faly izy, ary mifaly izy ny amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Dia ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona namatorana an'i Paoly raha araky ny tantara. Raha araky ny tantara, raha ny boky Asan'ny Apôstôly no jerentsika, ary isika raha te hafantatra ny mahakasika ny tantara an'i Paoly dia tsy maintsy mahavaky an'io Asan'ny Apôstôly io, mahavaky manontolo an'io Asan'ny Apôstôly io. I Paoly dia teny am-pitoriana ny filazantsara no samboriny ary nentina tany amin'ny gouvernour i Félix na i Festus ao amin'ny soratra masina. Ny antony nisamborana an'i Paoly araka izany dia ny fitoriana fa velona Jesosy, ary ny fitoriana fa ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia natokana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny firenena rehetra. Fa ny mahatonga an'i Paoly faly kosa ao anatin'izany fifatorana izany dia miombona fijaliana amin'i Jesosy Kristy izy, miombo pahoriana amin'i Jesosy Kristy izy ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Ary mahatsapa io mpanompon'Andriamanitra io fa andraikitra lehibe no sahaniny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, ary fanambarana ny zava-miafina araka ny hita eo amin'ny andininy fahaenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo, izany fitoriana ny filazantsara izany. Izany rehetra izany no mahatonga an'i Paoly faly, satria na dia any am-pigadrana ary izy, na dia mifatotra ary izy, dia afaka manambara ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Ary ny mpandinika sasany ary moa dia miteny mihitsy fa raha tsy voasambotra i Paoly tsy tonga taty amintsika izao epistily ho an'ny Kolosianina izao, satria tsy nisoroatana izao epistily ho an'ny Kolosianina izao fa mety vata tena amin'ny Paoly no tonga tany Kolosia anatanteraka ilay dia misionera fahaefatra izay ny vinavinainy. Inona no afatra ho antsika? Izany rehetra izany dia fampaherezana ho antsika fa isika na dia mandalo fahoriana ary ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara, mandalo fijaliana ao anatin'ny fanambarana ny filazantsaran'Andriamanitra, ny vaovao mafaly ny Jesosy Kristy dia tokony ho faly isika, satria andraikitra lehibe no nampandraiketina antsika, andraikitra lehibe no nasain'Andriamanitra nosahantsika, ary isika fiangonana ny tompona andraikitra amin'izany fanambarana ny Jesosy Kristy izany. Marina fa ny paster, ny mpitory-teny, ny mpiandry, ny diakona sy ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fiangonana no tompona andraikitra ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany. Kanefa ny fiangonana manontolo no manana andraikitra amin'izany, fa ireo dia mitarika ihany. Fa ny fiangonana nomeny Jesosy Kristy baiko hitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Dia mahatsapa tena ve isika ry havana fa faly, na dia fotoana mahasarotra ny fijoroana ary izao fotoana andalovantsika izao, satria maro ny manenjika izany fivavahana izany, na eo amin'ny ankohonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny firenena, hoe ny fivavahana kristianina tsy mahavaolana matoa ny firenena mbola milatsaka ao anaty fahantrana tahaka izao. Dia alitsipoko ho amiko sy ho aminao ny andraikitra. Tsapanao ve ny asarobidiny baiko nomen'Andriamanitra anao, ny andraikitra nomen'Andriamanitra anao, ka na ao anatin'ny fotoan-tsarotra ary ianao dia mifaly ny amin'izany fitoriana ny filazantsara izany, na ao anatin'ny fahoriana ary ianao ny fanarahanao an Jesosy, dia sahy miteny tahaka ny Paoly Apôstôly ianao hoe faly satria afaka mitory, faly satria afaka maneho ilay fahatsaran'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao. Fa ny faharoa ry havana, ny kristianina
tafahoana amin'ny Jesosy Kristy, ny olona tafahoana tena nifanena tamin'i Jesosy Kristy dia mpanompon'Andriamanitra mahatory an'i Kristy ka mananatra sy mampianatra amin'ny fahendrena, mananatra sy mampianatra amin'ny fahendrena. 7:20 sy ny 7:20 no ahitantsika izany teny izany. Ny hoe mananatra ry havana dia manitsy izay diso, mamerina ny olona anankiray izay nivily lalana ho ao anatin'ny lalan'ny fahamarinana sy ao anatin'ny lalan'ny mifanaraka amin'ny tena izy. Ka eto amintsika ny fananarany dia ampiarahana mandrakariva amin'ny fanambarana ny soratra masina. Raha ny mpandinika sy ny famakafakana ity epistily misoratana ho an'ny Efesianina ity ry havana dia maneho fa nisy zavatra tsy maintsy nahitsy tao amin'io fiangonana io. Ary raha mijery ny epistily isika tsy hoe fiangonana anankiray ny fiangonana tany Efesosy, fa ny epistily nisoratana dia nafindrafindra tamin'ny fiangonana maro izay manodidina izany faritra izany. Nisy zavatra tsy nilamina tao, nisy fifandirana tao, nisy tsy fitovian-kevitra tao anatin'izany fiangonana izany. Dia ao anatin'izany Paoly apôstôly dia mananatra. Ka ny olona mitory ny filazantsara, ny olona mampianatra ny soratra masina, mahatory an'i Kristy ary mitory an'i Kristy, dia olona tsy mijery arona tava, tsy mijery ny namany mivily lalana, tsy mijery ny mpiray fiangonana aminy mivily lalana, fa mampiverina azy mandrakariva ao amin'i Jesosy Kristy. Ary izany rehetra izany dia atao ampahendrena izay fahendren'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Fa inona moa ry havana ny atao hoe teny-pahendrena raha araka ny soratra masina? Ny atao hoe teny-pahendrena araka ny soratra masina dia tsy mijanona ho fahalalana ihany, fa fanambarana sy fanavahana ny mety sy ny tsy mety. Izany hoe ny fahendrena araka izany dia fanavahana hoe ty mety ty tsy mety. Ka ny teny tanterahintsika fanitsiana ny olona dia ampanarahantsika izany hoe fahendrena izany. Tsy miteniteny fotsiny fa manao teny-pahendrena, tsy manao teny mandratra na teny manafitohina, fa teny-pahendrena tanteraka no ambarantsika amin'ny mpiaramonina amintsika na ny mpiray fiangonana amintsika. Teny-pitiavana maneho ilay fahatsarany Jesosy Kristy, satria io Kristy io no toriana na ao anatin' izany fananarana izany. Fa ny teny-pahendrena tian'Andriamanitra iainantsika koa dia ny teny mampianatra. Ny hoe mampianatra indray dia manoro izay tokony atao. Amin'ny fitoriana ny filazantsara izany ry havana dia isika kristianina manoro izay tokony ataon'ny olona amin'ny alalan'ny soratra masina, manovo ny anatra rehetra sy ny fampianarana rehetra amin'ny alalan'izany soratra masina izany. Tsy mijery arona tava araka nefa nambara teo ary tsy manafina, tahaka nataon'i Jeremia raha nanao antso ny amin'ny faminaniana izay nomeny ny zanak'Israely tamin'izany tany am-pahababony. Ao anatin'izany rehetra izany nefa ry havana dia tsy vitany mila mikely aina fotsiny isika, tsy vitany mila miezaka fotsiny isika, fa mila kosa mifikitra amin'i Jesosy Kristy lay tompony teny torintsika, lay tompony asa izay iandreketantsika, satria isika dia olombelona mora mivily, olombelona malemy, tsy mahatory izany filazantsara an'Andriamanitra izany. Ka ny fianteheranao tanteraka amin'io Jesosy Kristy io ihany no ahatonga anao mpanompon'Andriamanitra ahatory an'i Kristy, ahatonga anao mpanompon'Andriamanitra hifalina dia ao anaty fijaliana ary ahatonga anao mpanompon'Andriamanitra ahay ananatra anitsy izay diso, ary indrindra ahay ampianatra amin'ny mpahendrena, fa tsy hiteny zavatra mandratra na hiteny zavatra manafitohina eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia alahady fahatelo isika ny amin'ny fitoriana teny amin'ny firenena rehetra, dia aoka isika andinika move isika tena mpanompon'Andriamanitra efa niona tamin'i Jesosy Kristy,
ary raha efa niona tamin'i Jesosy Kristy isika dia mpanompon'Andriamanitra mahatory an'i Kristy ka mifaly na dia ao anaty fijaliana ary aza ary mahavita mananatra sy mampianatra mipahendrena ireo manodidina antsika izay mila izany fampianarana izany sy tena mila izany fananarana izany anitsiny ny fiainana manontolo. Dia ho an'Andriamanitra irery andriavana ny voninahitra fa ny teniny kosa hamobetsaka any am-pontsika tsirairay avy. Amen.